diabeta aretina sorohana tsara. Jiro tapaka sy rano tsy misy, tsy maharoditra ny mpitondra ny fahoriam-bahoaka aterany. Firotsahako fidian'ny Marc Ravalomanana, dinana lehibe amin'ny fanaovana politika eto Madagasikara, hoy ny RMDM. Arivan'ny talata faharoapolo ny volana aogositra taona 2024 tonga soa tao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao tompoko lahy sy tompoko vavy atenatrany ny fiarabana hoana izay manaraka tsy tapaka ny fahitalavitra MBS manao ampanajana ary izay anaraka hatramin'ny farany izao fampahalalam-baovao izao. Ny pejin'ny politika no isantarantsika ny fiarahana manohana tsy misy fepetra ny filoha Marc Ravalomanana ny rodiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM araka ny fanambarana izay nataon'ny filoha lefitry ny RMDM androany. Nanamafy izy ireo fa tokony tsy fampilavaliny ka hitady ny fomba rehetra anakanana ny filoha Marc Ravalomanana tsy ho kandida ny fanjakana. Tsotra sady mazava ny anay hoy izy ireo fa kandida ny filoha Marc Ravalomanana ny ankoatra izay dia filambany. Indro rahantsika ny fanadihadiana makasika izay eo amin'ny sary sy ny ratsariny ambola avatsara. Mankasitraka ny fanapahan-kevitry ny filoha Marc Ravalomanana amin'ny fandraisan'ny fanapahan-kevitra an'olo tena anavitra ny renivohitra Madagasikara ny rodibe ny mpanohitra na ny RMDM. Tsapa hoy ity vondrona ity fa tsy ny voninahitra no lehibe amin'ny filoha Marc Ravalomanana fa ny fitiavan-tanindrazana sy ny vahoaka malagasy. Fandonena amresaka hoe olona efa lehibe izy olona efa filoham-pirenena izy manino izy no mirotsaka be ny tanàna inona ny voninahitra tsy efa nananany na voninahitra ekonomika na voninahitra ara-politika na voninahitra ara-piangonana efa nananany daholo zany inona koa no mbola ilainy zany daholo ny atao de valiny de mazava. Tsy misy voninahitra ilain'ny président Marc Ravalomanana intsony raha voninahitra no resahanareo fa ny ilainy de ny firenena voavitra. Aoka zava aloha zay latsaka katerena ny firenena malagasy amaray aman-dreny azy tsy mahazaka an'izany hoe firenenao enao mba efa nitondra ihany mahafantatra ny tokony handehanan'le firenena sy handroson'le firenena nefa ny firenena tsy mandroso. Misapoa olokely raha ny taonany dia tsy tokony ino moa ny tokony hanahirana azy voninahitra efa nanany izy manana mama izy azy tokony raha iny raha ohatra ka raha izay ny tokony valiteny amin'ny toe-tsainareo io fa misaora azy tsika ny andro ny sisa iaina no izy hoentiny manompo ny firenena ka izay ny tokony ho haitsika miprofity an'izay fitiava-tanindrazana angezabe zay tokony ho haitsika miprofity an'izay. Mahagaga hoy ny teo anivon'ny RMDM fa izao vao mahatsapa ny fitondrana sy ny pombazy fa filoham-pirenena teo aloha i Marc Ravalomanana. Raha mahatsapa izany izy ireo dia tokony averina amin'ny filoha Marc Ravalomanana avokoa ny zo tokony hositrahany izay nesorina taminy hoy ihany ny fanazavana. Faharoa izy efa filoham-pirenena de hidina ambany amin'ny hanao iza ny tenenao fa ambany nomera hagaga koa ary raha zany koa ka marina fa hoe ianareo mahita azy fa hoe izy efa filohan'ny repoblika ore olona nareo ihany io nanalany garde du corps ama président république azy ko tsy fa matoa isoronareo aminy voninahiny de tsy manam-boninahitra zany ny soronareo ny fahefana zo ananany amafilohan'ny république azy ny sorona aminy zany zay filohan'ny république ny sorona aminy mahafilohan'ny république azy nareo manisotran' zany inona moana fa inona ny azony atao manavitra firenena ny azy ilatsaka be ny tanàna izy koropaky nareo ary tadidinareo izy fa filoham-pirenena izy avereno aminy aloha ny zoany amafilohan'ny république azy raha marina ho azy any teninareo zany raha mitombona zany teninareo zany hoe omenareo azy tokoa ny voninahitra omeo azy raha ngany voninahitra
satria izay ny mahafoloan'ny republika azy ka mba ialana tsiny le tompoko ialana fondro ho any RMD manokana de miteny zay hoe io no candidat toananay. mazava ny anay RMDM candidat ny Filomary Karavalomanana ny ankoatr'izay filambaniny satria efa candidat filoham-pirenena indrony sesy ny tenany ho ihany ny fanazavany. Candidat président Marc Ravalomanana point c'est tout. Ny ankoatr'izay filambaniny karaha ifampilavany eto tsika de ho hitatsika ny toy raha ohatra ka zay no atao ndao ifampilavaniny de ndao ifampilavaniny. Miantso ny vahoaka an'Antananarivo ho ifanome tanana ho fanarenana an'Antananarivo ny RMDM. Antananarivo no mitondra ny fanevan'ny firenena ka mendrika ao tsara sy modely ary manome voninahitra ny mponina ao aminy sy ny malagasy ho hiatrany ny RMDM. Mbola madidina atrany izay vaovao izay dia fifidianana be ny tanàna no resaka tokony atao amin'izao fanisasany efa manofo ratsy amin'ny efa nataony teto amin'ny firenena hoy ny filoha-hevitry ny RMDM androany. Raha mbola toe-tsaina lomorona tahaka izany no entina amin'ny fanaovana politika eto amin'ny firenena dia tsy handroso mihitsy i Madagasikara. Dingana goavana amin'ny fanaovana politika eto amin'ny firenena ny fanapahan-kevitry Filomary Karavalomanana io fa filoham-pirenena irotsaka ho be ny tanàna ho hiatrany ny fanazavany. Misy tsy matory alina eto amin'ny firenena ankehitriny satria tandindominy ratsy nataony ka milaza tsy anontaniana ny fomba ratsiny amin'ny fanaovana politika. Toe-tsaina maloto, feno fitiavan-tena fa tsy fitiavan-tanindrazana ka manosopotaka ny hafa. Fifidianana be ny tanàna aloha izao no hatreny ary fanavotana ny renivohitra izay potika tanteraka amin'izao fotoana izao. Saingy ny any sasany dia politika maloto ny tamin'ny fanonganam-panjakana izay nataony tamin'ny taona 2024 no miverina ao an-tsainy hoy ny fanehoan-kevitra. Fifidianana be ny tanàna no resaka fa tsy fitokonana eny amin'ny kianjan'ny telo amby folo Mey ka anka ankery ny lampanambotsinohitra ho hiatrany ny fanazavana. Misy olona fa manofo ratsy sahady hoe raha vo tonga eo amin'ny be ny tanàna tonga de malalaka ho azy ny filohan'ny republika manaraka zay le manao ratsy zay defa mieritreritra hoe nataona ihany ane zany eo averina amina io e kinareo nanao an'izany ko na tsy eritreretiny olona ary le zavatra efa mieritreritra an'izany nareo satria fampanao an'izany fa ny olona tsy mieritreritra ankoatry ny candidat aloha zao hoe candidat be ny tanàna de manao zay alany azy tsika ny manaraka mbola ho hita tsy mbola mieritreritra zavatra ankoatrin'izay ny zay zao hoe inona ny ao ambadiky ny zany rehetrarehetra zany ny mahalany azy nalohany atao ka hitomanay amin'ny rehetra hoe andao re raha ohatra ka nieretreretritsika ho 70% de apitombotsika 80% zany ho eto Antananarivo mba ho mazava ny fahalalian'ny président Marc Ravalomanana amin'ny fifidianana be ny tanàna ho hitatsika ny toy hoe mbola hanohy ve izy saijanonao be ny tanàna ho hitatsika eo e tsika ihany mahitaka azy tsika ihany mahafantatra azy fa tsy ny olavy ariary no handeha hibaiko atsika hoe ireo anao an'izao anazy zay anazy mandrotsa be ny tanàna koa nareo de ataovinareo ohatran'izay ny anareo. Dingana lehibe ho fanovampijery ara-politika no ataony Filomary Karavalomanana ho ihany i pastora Edouard Tsarame. Aoka tsy voarebireby amin'ny zavatra hafa ny mponina eto Antananarivo renivohitra. Raha fitiavan-tanindrazana marina no mibaiko amin'ny fanaovana politika dia tokony tsy hisy akory ny fomba fijery ratsy tahaka ny ataony sasany manoloana ny fanapahan-kevitry ny Filomary Karavalomanana ho hiatrany ny fanazavana. Mbola tsy tsapatsika ny mazava-dehibe ny fifoazana amin'ny torimaso, ny fialana amin'ireo fomba ratsy mahazatra ka hieveritsika fa manasarotra ny fiainana aza ireo miezaka makany amin'ny tsara kokoa ho ihany ity mpanao politika ity. Raha tenenina amin'ny fomba hafa dia mora sy mety ilay fiainana ratsy eto Madagasikara fa ny maniry zavatra tsara no mahasarotra azy ho hiatrany pasteur Edouard Tsarame. Mbola amin'izay tontolo ny fifidianana izay hiatrany dia maniry ny itoizan'ny fampandrosoana nataony be ny tanàna sady filoha teo aloha Marc Ravalomanana ny ankamaroan'ireo mponina eto andrenivohitra mila olona mitsinjo ny fiainam-bahoaka izy ireo ao anatin'ny fanarahana fitsipika sy ny lalàna mba hisin'ny filaminana sy ny fandrosoana eto amin'ny firenena moa no anton'izany. Floria Andrianarivo sy Mathieu Prince no mitatitra amintsika ny antsiprian'izay. Miandrandra ny tena fampandrosoana ireo olom-pirenena sendrany teto Antananarivo renivohitra. Mila olona mamelanjany vahoaka izy ireo, mangetahita fivoarana sy filaminana ihany koa. Ny famerenana amlaon'ny fiainana an-drenivohitra, ny filaminana sy ny fahadiovana, ny fanohizana ireo asa tsara efa vita taloha, ny fanirian'izy ireo ho an'ny arivo.
Ny azo raha ny tiako zao dia aloha izy milasaka mihitsy izy dia mba miverina amin'le fitondrana teo aloha indray ny fitondrana mba milamindamina na ny fitatiavam-bola eto Antananarivo ary zany mba mirindra tsara tsy misy teritery tsy misy anina fa tsara izy raha milatsaka ny azo zao zay mihitsy ny amin'ny fandriko mijery an'le fiainan'le vahoaka majinika kely zany hoe any mihitsy ny tiana hijerena hoe satria raha izy nilatsaka be an-tanàna dia mety ho fantany hoe fiainam-bahoaka majinika fa ny any ambony nge any ambony ihany fa ny aty ambany miaraka mibetsaka ny tena izy dia irina isangatahana zany mba ilatsahany be ny tanàna. Andrasam-ponina eto andrenivohitra koa ny fanarenana sy fananganana ireo fotodrafitrasa tena lara-pamehana ho any andavanandrom-piainan'izy ireo. Eto hoe fotoana nitondran'ny marika Ravalomana zany hitako zany netona sosialim-bahoaka aloha ny teny andrasako zao mety hoe fiverenany ohatsy hoe ohatsireny zany karazana orinasa betsabetsaka ohatsireny zany zao no tokony ho atsangany. Anjara sy adidin'olom-pirenena tsirairay no maneho ny safidiny amin'ny alalan'ny fifidianana fahafana sy fahefana omen'ny isambatan'olona feno taona ny fametrahana izay olona atokisany iverina famendrika hitondra ny tanàna. Eo amin'izay vaovao ny politika izay hatrany ao anatin'ny fanomanana ny volavolan-kevitra ho fanovana ny zava-misy iainan'ny malagasy ny anteny mera ny ray aman-dreny sy ny foko na ny ARFM amin'izao fotoana izao. Ny maraina teo dia nisy ny fihaonana sy ny fikoanandoha isam-bomera izay natao ho an'ny faritra Analamanga. Isan'ny tsokevitra nivoaka nandritra izany ny fanovana rafitra ary izany ihany no vahaolana ialana sy anavotana ny firenena. Dao rahatsika ny fanadihadiana eo amin'ny sary sy ny ratsarin'ny mbola avatsara. Efa hatrany amboloany ny fahadisoana misy eto amin'ny firenentsika ny rafitra napetraka amin'ny mpanjanatany izay tsy manome afa-tsy ny tombontsoany vahiny no norovainy ireo mpitondra ny fandimby ka isan'ny antony miteraka ny olana ara-pitantanana mampisaviritaka ny firenena ankehitriny. Eo ny tsy fahaiza mitantana fa mitaky fanovana rafitra ihany koa ny zava-misy ary izany no isan'ny mahatonga ny ray aman-dreny ara-poko sy ara-drazana manamafy ankehitriny fa tsy maintsy hovaina ny rafitra mpanjanatany nolovaina ho ihany ny fanazavana. Mahazo vahana loatra ny fanomezana tombontsoa ho an'ny vahiny eto any ka tsy afaka higokany areny sy ny tombony ara-toekarena eto amin'ny fireneny ny malagasy. Kanefa tena no alalinina le toetra raha-pirenena efa hatrany amboloany mihitsy tsika nanao adsona fa le rafitra napetraka ny fanjanahantany teto mihitsy no tena olana satria amin'le rafitra misakana antsika tsy etreritra ny tanylazana ary le rafitra napetraka koa dia natao hoe rafitra ifeny tombontsoa ny mpanjanahantany mihitsy fa tsy ho an'ny Madagasikara manontona any ka zay mpitondra rehetrarehetra teo ny fandimby teo dia sahirana daholo nanomko tamin'ny 700 hatramin'izao fotoana zao dia rehefa tena lalinina lizy dia zay mihitsy no mila ovana hoe aleotsika mametraka rafitra tena malagasy mihitsy ny fototra amin'ny fomba malagasy amin'ny rafitra ara-drazana moa zany voalohatra hoe misy ray aman-dreny mitantana ny firenena ao anatiny alokalopahendrena dia zay vao misy ny rafitra mpanantanteraka salan'izay ary hatramy fokotany minga avy any ray aman-dreny any foko hatramy fokotany mihitsy zay no tokony isy eto Madagasikara araky ny afatra araky ny tenin'ny tompolahy général Tsimandrava moa colonel Tsimandrava dia mazava izy hoe omena vahana ny fokon'olona any mihitsy ny farany zay vao misy fivoarana eto Madagasikara. Izao manko mitsika ifantezana amin'ilay rafitra républicaine dia ohatrany manahirana antsika mahiny hiala amin'ny rafitra républicaine hoe lasa ataony sasany indray hiverina any amin'ny fitondrana fanjakana indray hoe le rafitra républicaine mihitsy ny tompony tena tsy mety amin'ny Madagasikara satria rafitra framasonika izy io natao amehezana an'ity firenena ity mihitsy amin'ny alalan'ny vola sy amin'ny basy amin'ny hery zany mba ahafahan'ny la Frantsa mitazona azy hatramin'ny farany tsy afaka mba vao amin'ny frantsay raha tsy miala ao anatin'io rafitra républicaine izay mampatonga hoe andeotsika anangana firenena vaovao mety amin'ny fomban-drazantsika sy mety amin'ny fomban-tranitsika. Tsy ny lafiny ara-politika fotsiny ihany no jerena ny fomba hitondrana ny firenena fa eo ihany koa ny lafiny ara-siantifika mifamatotra ireo ary izany no mila ho fantatry ny malagasy fa diso ny fomba fijery hitondrana ny firenentsika ho ihany ny ARFM. Raha amin'ny fomba politika foana fijerenany toetra raha-pirenena fa amin'izao rafitra izay apetrakantsika zao dia misy ny ray aman-dreny tsy akinona amin'ny lafiny ara-politika fotsiny fa ny ray aman-dreny mihitsy no tena eny ambony miaro ny firenena mipetraka ho alokalopahendrena mampanjaka ny rarina sy ny famarinana ary ny tena izy amin'ny fitantanana ny firenena.
zay hatramin'izay koa tsika dia variako foana mijery raha-pirenena amin'ny lafiny ara-politika fa amin'ny lafiny ara-siantifika mihitsy mijerena amin'ny toera raha-pirenena satria ara-teknika io fa tsy resaka politika fotsiny satria tsika efa miaina amin'ny tontolo fivoarana nomerika amin'izao fotoana izao ary jero tsara fa manantana sady any ny intelligence artificielle manahoana amin'ny fanomanana ny firenena hiatrika an'izany ara-politika ve zany sa ara-teknika satria amin'ny fitantanana firenena tsy ara-politika fotsiny fa ara-teknika lalitala ara-fitantanana siantifika mihitsy ary sy zavatra zany tsy mbola misy teto Madagasikara fa apetraka firofontoaka amin'ny tendany rehefa misy ny fifidianana dia projet de société no arangarangan'ny zay candidat rehetra irarana nefa zany fampivarana firenena zany salamiady zany aiza misy firenena hiatrikady ka projet de société no tsy maintsy paikady avolenta no arafitra amin'izany ahafahanao mifely zavatra ho atrehanao. Nanamafy ny teo anivon'ny ARFM fa mbola tsy misy ny daty tapaka atreto amin'ny fanatanterana ny fakan-kevitra mandritra ny fianambe nasionaly. Tsy maintsy irosona kosa nefa izany na hoela na hoaingana satria tsy maintsy avotana ny firenena ary tsy maintsy irosona ny fanovana rafitra ho ihany ny fanazavana. Lafim-baovao ahafatanteraka kosa vao maika miamafy ny olan'ny fahatapahan-jiro sy ny rano eto Madagasikara 7 taona katroka aty aorian'ny fitanisany ny filoha-pirenena ny olan'ny Jirama sy ny filokalokana fanahita vahaolana amin'ity Jirama ity. Ahin'ny maro anaraka ny diany Air Madagasikara ihany koa ity orinasa-panjakana ity izay ansisa mizoro amin'izao fotoana izao. Tsy fahavaratra tsy lohatona tsy ririna fa mahita alaolana foana ny mpitondra sy ny Jirama manoloana ny fahatapahan-jiro lavareny sy ny fahatapahan-drano iaina ny mponina eto andrenivohitra. Raha ny zava-misy dia tsy manana vahaolana matotra ny fanjakana na ny orinasa Jirama. Zao raha tsika ny fanadadiana mahakasika izay. Tsy maharototra firy ireo mpitondra ny fijaliana ateraky ny fahatapahan'ny herinaratra sy ny rano mandavantaona izay efa miteraka fidinana an-dalambe. Toa fatratra any amin'ilay tale general teratany Israeliana ny rihatra rehetra kanefa efa tena krizy nasionaly ny zava-misy profony tsy fahaiza mitantana ary fositry ny fahampotehana eto amin'ny firenena. Tsy vao omaly, tsy vao androany no ny aina maty jiro tapaka rano fa efa tato anatiny 9 taona nirahirana koa ny famokarana 700 megawatt anatiny 4 taona fa hatreto tsy hita ihany izay vokatra fampanantenana pokaty lava no atao. Tsy tafenina ngamba ny fitarainana ny vahoaka ataoko ngamba hoe eran'ny Madagasikara mihitsy no mitaraina amin'io fahatapahan-jiro lava reny. Raisina fotsiny misy farisasany zao anatin'ny ray andro adiny 2 adiny 3 mandeha ny herinaratra. Ny ankabetsahan'ny tanora amin'izao anefa tsy anasa izay tsy tsapan'ny fanjakana mihitsy zany atao hoe famorona azy zany fa ny zavatra mamaky azy angamba dia tsy mba ny mahasoa ny vahoaka fa ny mahafinaritra azy. Raisina fotsiny zao hoe io zao natao ny teleférika dia makaiza moa zany izy io zavatra io amin'izao nefa voalohatrina lany tamin'io zavatra io amin'izao. Zay le teneniko hoe tsy mba ny mahasoa ny vahoaka no katsahana fa ny mahafinaritra azy rehefa tonga amin'ny fety dia ngijirojiro. Betsaka ny tanora misehatra anatin'ny fanaovam-bolo fikirakarana ny resaka ohatra hoe yaourt, dibera fa simby reny zavatra reny ny antony lava loatra ny fahatapahan-jiro eto amintsika. Tsy mikatsaka an'izany atao hoe famorona azy zany akory ny fitondram-panjakana. Ny zavatra tahaka izao no ilaina ireo solombavam-bahoaka tsy hanankatanana fotsiny eny anivony teny meram-pirenena fa indrindra hitondra ny maharary ny vahoaka. Napetraka moa zany ny DG an'le Jirama vahiny Israeliana mametra-panontaniana ihany hoe tsy misy malagasy manam-pahaizana mikasika an'izany ve ato eto amintsika eto. Mino kosa ngamba fa misy e fa maninona no vahiny Israeliana avany ivelany no apetraka hitatana ny Jirama sa ve hoe misy kopaka isasahana ao anatin'io zavatra io. Mivoaka ny taratasy fa hoe zay tsy mahaloa jiro dia hoe 5%
fianareo ve tompoko manao ny fahandanina ao anatin'ilay izy dia mivahoaka ny ataonareo mijija zay vahoaka efa sahirana ndray no mbola atao manonotra ny laninareo ao anatin'ilay jirama izay vahoaka efa tsy misitraka jiro afa tsy adiny ray isan'andro mbola atao mandovola ho anareo ataoko mba fa tsy rariny tsony kosa zany zavatra zany reny zao hitantsika mihitsy ny hoe tapaka ny jiro mampirehitra pone ny faritra sasany satria tsy mahazaka an'le izy fiariny io fitadiavana io iny zavatra ihainany io na meloma mivady aman-janaka nefa mbola tsy zarizary ihany le izy mampametra-panontaniana ihany hoe am'le teneniny tamin'izany fotoana zany hoe zakanareo ve ny jiro misy fanjakana ve eto de averina zao le fanontaniana hoe mba misy fanjakana ihany ve eto amin'ity fireneny ty am'izao fitompoko taratry ny tsy fahombazan'ny fitondrana ankehitriny ary na tiana na tsy tiana dia nanomboka tamin'ny taona 2024 no nitotongana ambony ambany ny jirama ka mitambatra ny fahavoazana zary lasa fandavahana fasana ilevenan'ity orinasam-panjakana ity ny zava-misy ankehitriny ny jirama io mahazo azy ny ery Madagasikara efa nalevina ny knaps natao famondoaram-bola fa makasika izay indrindra dia miaina anatin'ny aizina sy ny tsy fitsindrano ny ankamaroan'ny mponina eto andrenivohitra no ny fahatapahan-jiro sy ny fahatapahan-drano moa no mahatonga izany mila vahaolana maritra izy ireo manoloana izay fahatapahana rano efa niainana antonany maro izay fanadiadia maro ireo toerana eto Antananarivo no mijaly jiro sy rano ary saika manerana ny tanàna izany mitaraina ny mponina fa ora vitsy ihany no andehanany jiro sy ny rano misy fotoana aza tsy mandeha mihitsy izany tsy mahasehaka ny filan'ny mponina ny vokatra vokarin'ny jirama tsy voafehy koa ny ora andehanany rano sy iverenany jiro noho izany dia voatery maka rano amin'ny vovo na mividy rano ny maro anisa mampitombo mivola mivoaka isa-tokantrano izany satria ny fakturan'ny jirama tsy maintsy efaina ary mbola tataovy azy amboniny raha tara ny fandoavana izany ny vahaolana maharitra nefa tsy misy na ho an'ny rano zany na ho an'ny jiro tsy vitsy koa ireo mitaraina amin'ny fahasimbany fitaovana ampiasaina ao an-tokantrano sy ainan'ivon'ireo toeram-piasana noho ny fiverenany jiro tampoka ny fiakarana na fidinan'ny tension-jiro mampikaikaiky ny mpanjifa ny toe-java-misy satria efa mandovola ambony apanga nefa koa mbola simba ny fitaovana akoatry ny fandrangarangana sazy dia tsy misalasala ihany koa ny jirama manapaka ny jiro sy rano raha toa ka tsy voaefa ny fakturany raha ny fahatapahanjana jiro sy rano any aminay aloha dia natanjo na alina misy foana fahatapahan jiro sy rano aloha dia raha malala fa manomboka amin'ny amin'ny valo manomboka amin'ny sivy sasany eo zany jusqu'à izy maraina amin'ny efatra maraina na amin'ny telo ohatray vao miverina ny fandehanany rano zany any aminay dia tena mampalahelo dia tena mampalahelo tokoa aloha ny rano any aminay tena tonga dia tapaka foana io zany na mandeha kely io amin'ny telo mandeha amin'ny paika amin'izay ny amin'ny fito dia tapaka io rano tena ny rano zao nanomboka teo amin'ny herinandro teo tena ohatrany mavomavo misy ny aloha ny ranonay jiro emo tena ndraindray tapaka tonga dia ela be vao miverina ndraindray vetivety ihany tapaka foana izy isan'andro aloha ny tena matetika tsy maintsy misy simboka dia nay ary zao tamin'ny alina may mihitsy ny télé le jiro miverina mafy be tampoka tsy afa-mialina amin'ny fiainam-bahoaka ny jiro sy ny rano kanefa ataon'ny tompona ndraikitra tsy rambina izany ny vahaolana nomena ny mponina tsy mahavaly ny filana ka tokony ametraka paikady matitra amahana ny olana sy mba hisiny ny vahaolana maharitra le vahaolana naroso aloha hatreto bombonina le atao eny dia le bombonina nefa tsy maseka le fanjifan'ny olona n'le rano le vahaolana maharitra ny tokony gadrany jirama hoe inona le vahaolana maharitra fa raha le hoe vahaolana tserika ankamenao izy tsika ohatrany tsy mavahaolana io e fa io zany juste hoe paracetamol ny jirama fa androany kosa no fotoana voatondro ivoan'ny didim-pitsarana mikasika ny raharaha Patrika Rahamanana atao amin'ny efitrano faharoa atao amin'ny fitsarana anosy fantatra nefa fa ahemotra amin'ny 17 ny volana septambra ho avy izao ny fivoahana izany didim-pitsarana mahakasika ny Patrika Rahamanana izany raha tsy ahivony dia isan'ny ampangana azy ny famoahana ny fandaharam-potoana ny filoham-pirenena nanao fitetezam-patra nandritra ny fotoana ny fampelezan-kevitra tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo
ny volana Mey 2024 no nampanatsoina teny amin'ny sampana fikarohany Zandary teny fiadarany ity mpanao gazety ity izay ao amin'ny Gas Patriote no ny antony fanapariahana vaovao tsy nahazahoana lalana atao amin'ny tampanjotra serasera Facebook na ny pejiny izay voalaza fa manotoina ny filaminam-bahoaka ny 12 Jolay 2024 no niatrika fitsarana ny raharaha ary teo ambanin'ny fanaraha-mason'ny fitsarana i Patrick Raharmanana nandrasana androany ny didim-pitsarana kinanjo izao ny hemitra izao indray andrasana arak'izany no mety fizotry ity raharaha ity. Vao makasika ny fahasalamana kosa indray isan'ny aretina mpahazo ny ankamaroan'ny olona ankehitriny ny diabeta ny tsy fitandremana sakafo toy ny fihinanana mamy be loatra no fototry ity aretina ity mety voan'ny diabeta na ny ankizy na ny olon-dehibe ka ilaina arak'izany ny fanatonana tobim-pahasalamana raha vao misy ny tranga mampiaya ndao raha tsika ny fanadihadiany sitraka raha tovina ambinitsoa eo amin'ny sary sy ny ratsariny ny ari-tanjona. Fiakaran'ny tany siramamy amin'ny vatan'olombelona no atao hoe diabeta. Misy karazan-droa ny diabeta, ao ny sokajy voalohany izay matetika mpahazon'ny tanora izay fisiany sela mamadika na mampidina ny tany siramamy, mety honoana lava, mangetaheta lava ary misakafo be nefa dia reraka sy mihamahilava ny olona voan'ny ity. Ny sokajy faharoa indray dia mpahazo ny olon-dehibe izay misoko miadana ny fisehony ka rehefa tonga ny fahasarotany vao mahatsiaro mandalo dokotera ny olona voany ka eo vao hita ny soritra aretina. Ahasoroana tsara nefa ny diabeta amin'ny alalan'ny fitandremana ara-tsakafo, tsy fihinanana sakafo misy siramamy be loatra, ny fanaovana fanatanjahantena ary indrindra ny fisotroana rano. Inona izany le fahasarotan'ny diabeta zay na le karazany voalohany le faharotena rehefa hoe ratsitsabo le izy na tsy voatsabo dia reny hitantsika hoe reny le misy fery tsy mety sitrany reny mifara amin'ny fanapahana tongotra mihitsy ara satria sy milalandra madinika mitondra ny raha ny tsy maheno ndre tsy mpandre lasa doto be zany tsy maheno marary na may ohatra sy mandre tsy mpandre dia ny fahasimban'ny maso satria lalandra madinika any anaty maso tsy mahazaka le fazaka fiakaran'le siramamy dia lasa tsy mahita zany ny mena fahitana ny fahasimban'ny rana ny vo ihany koa dia mifara amin'le hoe misepitsepitra mivotovoto misisisy ireny zany dia izay no atao hoe diabeta. Ny fiarovana zany dia miezaka foana zany tsy mihinana zavatra mamy le tena mamy be. Ny zavamamy moa dia misy karazany anankiroa, misy le atao hoe sucre rapide le mampiakatra malaky be ny fatra ny siramamy anatin'ny vatana rehefa izy nohanina dia tena zavatra misy siramamy mihitsy zany. Ny vatomamy, ny kafe, ny dité, ny gâteau sy ny sisa dia ireny zany izana hoe tena hena mihitsihitsy na ho an'ny tsy diabetika ary zany dia misy indray ny siramamy sucralose ny dokotera zay mampiakatra miadana ny siramamy anatin'ny vatana dia ny vary ny voalohany indrindra amin'izany ireny zany tsara ho an'ny diabetika na ho an'ny olona misoroka anesy koa zany. Raha ny tatotra voaray dia ny tanora ny tena betsaka voan'ity aretina ity amin'izao fotoana noho ny tsy fampiasam-batana ataon'ireo tanora. Ny 70 isanjaton'ireo marary ny diabeta maneran-tany dia avy amin'ireo firenena sahirana toa ny aty Afrika, Azia Atsimo Atsinanana ary Pasifika andrefana. Lafim-baovao ahafatanteraka kosa ny taotrano tsy efa nirery toy izany ihany koa ny eny amin'ny fivarotam-boninkazo eny Anosy. Maro ireo mpamboly sy ny mpanao asa tanana miara-miasa ary mifamenona amin'ny alalan'ny varotra izay atao. Akora maro samihafa ihany koa no rafetina mba hanome haingo isan-karazany. Ilaina foana hatrany anefa ny fifantenana ny akora mba hanomezana fahafaham-po ho an'ny mpanjifa raha ny fanadihadiany sitraka raha tovina ambinitsoa eo amin'ny sary sy ny ratsariny ny ari-tanjona hatrany. Haingo sy ravaky ny fiara rehefa tonga ny fotoana fampakaram-bady efa hatrany amin'ny taona 750 no nivarotra voninkazo natoraly i Bebe Lydia.
Ankehitriny noho ny fahosany sy ny tsy fahavitany manenjika maka voninkazo intsony dia nivadika nanao irony karazana haingo fanao amin'ny lalonana irony ny tenany, toy ny fandravahana ny fiara, ny trano fanaovana lanonana, ny voninkazo maina, ny apemba, ny ravikatsaka sy ny sisa maro hafa no atambatra mba hanome ireo haingo tiana avoaka. Afarana any amin'ny tany mipetraka any amin'ny faritra Ambatofotsy, ankadin'andriny ireo akora fototra ireo. Manamora kokoa ny fivarotana sy ny fakana entana anaovana asa tanana ny fisian'ireo tantsaha mifandrimbona mitondra izany eo aminy. Manamaina voninkazo ihany koa izy ireo, izany hoe atapy masoandro mba ho maina tsara. Ny volana Novambra sy Desambra no tena mampandeha ny varotra noho ireo volana ireo be mpapakabady sy be mpanao lanonana. Mamanaina no antita aloha dia lasa nanampy azy teo dia mety koa izy mahavelona tsina fa tsy hoe asa mahavelona. Tsisy asa ratsy zany rehefa hifotorana izy na inona eo. Raha fototra ampiasaina eto ravikatsaka, reny hitanareo reny ravikatsaka, dia mosy amin'ny itsatohany ity dia corbeille le asiana anazy dia jefotsy na rabanina osisitsika vita amin'ny rofia. Afaka atao vetivety raha tiana atao fa zany hoe le hainao koa fa reraka dia atao moramora eo dia vita foana. Tsisy dia sarotra fa mila fitandremana fikaliana fotsiny raha ny tena marina. Tsy dia hoe sarotra manao ahoana. Moa le zavatra koa ananantsika fa tsy hoe afarana. Manamaina ka tena alaina bruta mihitsy ireny dia mbola hatsarainay, mbola mbola diovina izay vao amboarina ohatr'izao. Masoandro fotsiny atao maina be fotsiny fa tsy ilaina hoe lena izy. Amin'ny mahamaina azy zany dia mila atao maina tsara fotsiny izy fa tena maharitra aman-taonany aman-taonany ireny. Reny anay zao atsoboka amin'ny rano mafana ireny, matao mangotraka tsara ny rano dia mamoaka tsara ohatran'ireny dia tsy miova mihitsy io raha tsy hoe lena nga dia izay vao miova kely izy. Rano zany tena sy tianay ity ny tena marina. Samy mandefa zany hoe le voninkazo velona misy fotoana hoe ririnina fa avaratra fa ny anay tsisy an'izany. Zay zany manao stock fotsiny ohatra salan'ny katsaka toy zao dia manao stock zay satria tsisy mandavan-taona eo. Dia mandefa voninkazo misy an'izay hoe ririnina dia lohataona dia avaratra ny anay tsisy. Arakaraky ny filan'ny mpanjifa kosa, ny sarany eto toy ny haingon'ny fiara izay sandaina amin'ny vidiny 5,000 sy 4 alina, ny haingo feno. Izany hoe tafiditra ao anatin'izany ny haingo eo amin'ny lohan'ny fiara, ny varavaran'ny fiara ary ny aorian'ny fiara. Lafomba vao makasika ny finoana kosa ho tanteraina any Antsirabe ny 1 ka hatramin'ny 5 Aogositra 2024 izao. Ny fianambeny ny sampana tanora kristianina na ny STK eo anivon'ny fiangonana Jesoa Kristy eto Madagasikara na ny FJKM. Tanoram-peno Analy no andrasana ho tonga ho avy amin'izany raha ny vaovao azy fanadihadiana eo amin'ny sary sinjatsarany mbola avatsara. Sampana tanora kristianina miorina tsara, miazakazaka ho an'ny filazantsara no loha hevitra mpanjinina mandritra ny fianambeny STK FJKM. Nanomboka ny omaly alatsinainy 7 Aogositra ny fifaninanana ara-panatanjahantena ahitana ny taranja bola kitra, basketball, volleyball ary tsipika netibe izay nandraisana ireo tanora STK anjara. Tampiralaina tanteraka no niatrena ny fifanitsanana nanomboka omaly io raha ny fanazavana na tonga solotena avokoa ireo synodam-paritany 7 mandrafitra ny FJKM. Tanjona anisan'ny tena tanjona ngezabe ny fampiraisana eo ihany koa ny fitoriana filazantsara fijoroana vavolombelona satria izay mahasamy hafa ny sport tsotra ny anatin'ny tsy fiangonana sy ny STK ao anaty fiangonana nefa ao anaty club fa ny championnat ny STK ity mantsy open zany hoe afaka manao daholo na ny anaty pro league na ny anaty club na tsy ao anaty club rehefa STK izy dia afaka milalao. Amin'ny ankapobeny aloha zay dia efa vonona satria zay efa zatra zany efa atao anatin'ny 3 taona zany dia zay foana zany solotenan'ny 38 hatramin'ny Fianarantsoa tany Tamatavy dia aty Antsirabe indray zao dia efa ohatran'ny efa mahazatra anay ilay izy dia mandeha ho azy zany. Ny fanomanana aloha azo lazaina hoe amin'ny antonony ihany fa zany hoe sy maintsy mbola voana laina isaky ny fitandremana moa zany amin'ny fampifondronana dia azo nisy fanomanana ihany fa eo mahita anazy moa zany rehefa miakina amin'ny match eo nahita anazy hoe tsara ve ny fanomanana sa hoe ahoana ahoana. Tena tsara ny fiambonana ary manaintana ny kristianina rehetra mba hitonga hanatrika ny fiaonam-be izay atao fa mahafinaritra ny aty ary misy fifandraisana ary mahatsara ihany koa ny samy tanora zany raha fampizaratra ikefa anatin'ilay izy. Ankoatra ny fifaninanana ara-panatanjahantena dia isany koa ny fifaninanana soratra masina sy hira izay manomboka ny alarobia 20 Aogositra izao. Izany moa natao
dia ho mariky ny fampiombonana ireo tanora kristianina manerana ny nosy. Manomboka ny ara-pitso alarobia ka mifarana hatramin'ny alahady ary avy eo dia mitohy amin'ny zaika be izay ifidianana ireo tompon'andraikitra maro samihafa indray handrindra ny asan'ny estike mandritry ny 4 taona ho avy. Izao hetsika izao zany dia natao fampimbonana ny estike rehetra manerana ny nosy ka ikendrena sy ampitaizana amin'ny alalan'ireo fampiofanana entin'ireo mpampiofana samihafa hoentina mideran'Andriamanitra kanefa natao ihany koa anehoana ny talentany tsiraray amin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavana ary ao anatin'izany zany ny fifaninanana dia misy ny fifaninanana ara-tsoratra masina, misy ny fifaninanana ara-panatanjahantena, misy ny fifaninanana resaka kulturaly, resaka hoe hira moa zany izay misy ny gadona samihafa ho tanterahana ao anatin'izany dia natao anehoana ny voninahitr'Andriamanitra, natao isiny sy ampitaizana ary anaovana fiombonana ho an'ny tanora no anton'izany rehetrarehetra zany. Ratsy aivina dia tany Tomasina no nanatanterahana ny feonambe farany ho an'ny STK FJKM. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa dia nanome baiko ny fandroana ireo fianakaviana avy ao Pokrovsk sy ny manodidina i Ukraina ny alatsinainy lasa teo. Mbola androso makany amin'ity tanàna stratégique any antsinana ny Ukraina ity ny tafika Rosiana. Fianakaviana mahery ny 3:05 alina izy ireo no voakasika izany ka ankizy ny 4 amin'izany raha ny fanazavana atrany fanadiadiny sitraka Ratovinambinitso eo amin'ny sary sindratsary ny Andry Rakotomalala. Nanome baiko ny fandroana ireo fianakaviana vao Pokrovsk sy ny manodidina ny Ukraina ny alatsinainy lasa teo mbola androso makany amin'ity tanàna stratégique any antsinana ny Ukraina ity ny tafika Rosiana. Miainga lamasina ary mandositra aingana arak'izay azo atao mba hialana amin'ny daroka bomba izay toromarika ao amponina Pofs any atsimo antsinana ny Ukraina. Tena mafy ny ady amin'izao fotoana izao amin'ny faritra io ka izay no nahatonga ny manam-pahefana Ukrainiana nanapa-kevitra ny androka azy ireo ao amin'ny tanàna. Tsy afaka matory amin'ny ary misy drone foana miaoao rehefa hiala eo izy ireo. Nisy fitokonana sy fisakanana satria voary eo ankizy izay miisa 4,000 hafa any amin'ny faritra Antanandehibe dia solona amin'ny hopitaly marary ary ny orinasa arabaritra dia natokany PES. Olona 10 isan'andro no norohana sy nafindra-monina tato anatin'ny andro vitsivitsy raha ny fandrosoan'ny Rosiana dia tombanan'izy ireo fa iray andro ka hatramin'ny herinandro monja no ialokalofa amponina ao. Sarotra be ny zava-misy ary ny aratsy nandritry ny herinandro sy tapany ny faharavana be manodidina azy ireo noho izany. Mampatahotra kokoa amponina ny mijanona noho ny fanafiana manafotoana ao any Ukraina ao amin'ny faritra Rosiana ao Kursk. Tapitra ny fampalalama voantsika tompoko lasy tompoko vavy tamin'izao ariva izao mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany isorona ihany koa ireo teknisiana nampitany sary sy ny feo tamintsika tsirairay avy tany mametraka ny mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.